aleo tsara laza toy izay ho be arena ary tsara ny fitiano ny volafotsy sy ny volamena. Ohabolana toko 2020 voalohany. Miarabanao ry namako malala amin'ity fiaonantsika ity sabata sambatra ho antsika rehetra amin'ny toerana maro izay misy antsika toetra volamena ny kristianina. Tamin'ity herinandro ity tsika dia nanana lohahevitra manan-danja tena iankina ny famonjena antsika mahakasika ny amin'ny finoana ny fankatoavana ilay ohatra ho antsika ilay Jesosy Kristy ohatra ho antsika ary androany toetra volamena ny kristianina. Ohabolana 2020 aleo tsara laza toy izay biarena ary tsara noho ny fity noho ny volamena sy ny volafotsy. Aleo tsara laza toy izay biarena ary tsara ny fity tian'ny olona mahafinaritra ny olona ny fitiavan'Andriamanitra toy izay volafotsy sy volamena. Amin'ny maha-olombelona antsika dia manana fironana ny ho lasa ambony anankarena ho tsara laza isika. Ho an'ny sasany ny fananana trano, fananana tany maro be dehibe, vola be dehibe any amin'ny banky fitehirizam-bola izay azona ny fahalebiazana arak'izao tontolo izao. Izany ny azo ny tena himatimatesany sy iriny ambony indrindra. Tsy misy maharatsy an'izany. Tena tsara zany raha ohatra ka marina sy ara-dalàna ny lalana ahatongavana amin'izany. Tiantsika matetika ny ho amin'ny toerana hahafahantsika misongadina noho ny hafa. Ary be dehibe ny tratran'izany. Te hisongadina ahoana ny fomba ampisongadinina antsika? Amin'ny alalan'ny vola, amin'ny alalan'ny harena, amin'ny alalan'ny fahaizana. Mampirisika antsika rehetra mba hiezaka. Ray aman-dreny ampianary ny zanaka, ny ankizy milofosa ny tanora mianatra mba ho lasy amin'ny ambony indrindra. Fa izao ny tiany tena tsy ambaratelo. Ny voninahitra ambony indrindra azo atafy ny olombelona dia tsotra ihany ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny fahatahorana an'Andriamanitra. Miasa mafy mba ho lasa mpanan-karena amin'ny fomba ara-dalàna izay ankasitra an'Andriamanitra. Mianara mafy mba ho lasa ambony indrindra satria mila an'izany zao toetrandro misy antsika izao. Mila mpianatra mahay sy matsilo-tsaina izay vao lasa amin'ny ambony indrindra noho ireo fifaninanana be dehibe izay efa mielipatra manerana an'izao tontolo izao. Fa ny zava-dehibe dia ny lehilahy sy vehivavy matahotra an'Andriamanitra. Izany ny tena tsara laza. Ny olona matahotra sy matoky an'Andriamanitra, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia ambony vidy lavitra noho ny olona manan-karena be eto amin'izao tontolo izao kanefa tsy matahotra an'Andriamanitra. Ratsy fitotrantena, tsy mendrika, tsy manana ny fahamarinana ilaina amin'izao toetrandro misy antsika izao. Ny voninahitra mety hatafy ny olombelona na ny tanora izay antitra na manan-karena na ny manitra dia ny famelana azy hiaro ireo ampahoriana sy ampahery ny ketraka. Feno fahoriana izao tontolo izao. Mila lehilahy sy vehivavy maneho ny hatsara-panahy ny toetra an'Andriamanitra. Ary izany natao hoe tsara laza. Rehefa miditra ao am-pontsika Andriamanitra dia tsy hamela antsika hanao atsirambina ny fanasoavana ny fiarahamonina misy antsika. Fa raha tsy ao anatintsika Andriamanitra kanefa manana finiavana hanasoa ny mpiarahamonina tsika, tsara izany fa izay ilay hoe laza sy firehariana ao anatintsika. Ny finoana marina sy ny fitiavana marina, izany no tena harena. Finoana an'Andriamanitra, ny fitiavana an'Andriamanitra, ary ireo no mahatanteraka ny toetra tsara ao amin'i Jesosy Kristy. Raha bebe kokoa ny finoana feno fahatsorana dia mahatoky an'i Jesosy ary izy fitiavana madio izay toetra volamena ny kristianina aniry ao anatintsika. Inona izany ilay toetra volamena ny kristianina? Toetra ny Kristy mitoetra ao anaty. Toetra ny Kristy izay miezaka manao ny tsara mandrakariva, manao ny masina mandrakariva, ary ny toetra ny Kristy izay manampy ny miara-monina ireo kivy sy ketroko tanteraka aminao zany, ary ampiarinao amin'ny fiainana ka dia ho voapirofo fa tena manana ny toetra ny Kristy tokoa isika. Dia araka hivavaka isika. Ry Jesosy Tompo tsara misaotra anao izay, mankasitraka fa ianao manoro hevitra, mitari-dalana, mampianatra anay fa izahay dia mpanara-dia kristiany, mpanara-dia anao. Amboary hanana ny toetra anao izay Kristy, ilay toetra volamena, ny finoana, ny fahatokiana, ny fahamasinana, ary aneo ny toetranao
amin'ny manodidina anay rehetra. Da io izay amin'izao andro masinay izao hamasino ny tokantranonay sy ny fiainanay rehetra ny momba anay amin'ny anaranao Jesosy no hanonako ny vavaka. Amen.